puisque le pétrole ne devrait bientôt plus être subventionné, il y a toujours la possibilité de passer à l'éthanol pour la cuisson. Mais ce produit peut aussi aider à se passer du charbon de bois et des bois de chauffe. En plus, il semblerait que le produit ne soit pas aussi cher qu'on peut le craindre. Raha ohatra zao ary hoe fianakaviana hoe 10 ao an-trano, 7 dia tsy mahalany raha tsy hoe mahandro mangahazo maina na ohatra zany 40 litres maximum 2000 litres dia iandro zay maraina atoandro hariva hatramin'ny rano mafana androna sy ny rehetrarehetra tafiditra zay. Ny kohana etanol aloha matetika izy zany raha hoe ahany izy dia mbola toditody eo amin'ny 3 ariary eo zany. Latsaka kely mihoatra kely satria vidina faritra zany miovaova arakaraka ny saison. Frédéric Rangianarvelo est à la tête de la petite société malagasy Ipsum qui produit de l'éthanol dans la région de Bonglava. Son éthanol à lui est fabriqué à partir de canne à sucre. Tamin'ny voalohany zay nanao mangahazo nefa no resaka tamin'ny zavantany dia hoe tsaratsara kokoa anareo miova hafa. Mangahazo aloha tena tsara mety amin'ilay izy fa amin'ilay hoe sakafo ilay izy dia fary indray no nataonay satria ilay fary zany ihany koa be lehibe mirona amin'izay daholo ary ny mpamboly rehetra zao mamboly fary tsy hanaovana etanol fa hanaovana zareo toaka gasy. Ny fanaovana an'ilay moa zany zavatra tsotra ihany ohatra ny hoe manao ny resaka distillation dia manentsika an'ilay degré an'ilay izy zany. Tsy mijanona mihitsy rehefa mamokatra ny ray andro mahavita 1000 litres hita ao anatin'izay ilay fotoana nanomboka nesana tena namokarana zay eo amin'ny 12000 litres eo zany. Malagasy Ipsum, membre de Malagasy Clean Cooking Initiative qui rassemble tous les acteurs de la cuisson verte à Madagascar, a déjà commencé à vendre son éthanol auprès des revendeurs. La prochaine étape pour Malagasy Ipsum, c'est la fabrication et la commercialisation de réchauds à éthanol pour vulgariser l'utilisation de leurs produits. Izay tamin'ireny nisy resaka famokarana etanol sy fatana dia ilay fatana mbola fa ilay etanol tsy dia raisinay ny andraikitra zany mamokatra an'ilay izy. Mamokatra fatana zao dia ampitombo an'ilay production. Raha vao mivokatra zany ilay fatana tsinona dia izay tena mbola mino sy matoky fa ho lasa lavitra ilay izy.